Paoly natsoin'Andriamanitra ho apôstôlin'i Jesosy Kristy. Zay no anomboantsika ny telo volan'ny fiarahana, manasanao mba haharitra hatramin'ny farany. Ampifaliana indray ry mpiara-midinika namana no iaonako aminao amin'ny alalan'ity lesona vaovao, ny bokin'ny Korintianina voalohany sy ny bokin'ny Korintianina faharoa ity, mandritra ny telo volana zany hoe manomboka ty volan'ny Jolay, Aogositra, Septambra, ny iarahantsika mandinika zany lohahevitra zany. Miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, noho ny famindram-pony mbola mahatafaraka antsika eto ankehitriny, dia tononona aminao mandrakariva ny fiadanan'ny Tompo mba hanjaka am-ponao sy ny ankohonanao. Dia ary araka hivavaka sika raha hanomboka ny dinika hifanaovantsika androany. Rainay any an-danitro misaotra anao izahay, noho ny tombotsoa lehibe indray izay omenao anay, mbola afaka miaraka mandinika ny teninao zahay. Mamelany heliko ahy ry mamindrafo aminay, ary aoka ny fanahinao masina no ampitoerina ao temponay, azahoanay mandray sy mahatakatra ny hevitra tianao ambara, alovany fanandramana miaraka aminao eo amin'ny fiainanay. Dia mitenena Tompo fa miaino anao zahay, naran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ny asa fanompony Paoly tao Korinty no dinitsika mandritra ny herinandro, fa androany aloha sika dia resaka ny amin'ny hoe Paoly natsoin'Andriamanitra ho apôstôlin'i Jesosy Kristy. Misy hatrany ny andininy natao tadiana toy ny mahazatra, dia hitantsika zany ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fahavalo ambin'ny folo ka manomboka amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahafolo, dia andeha ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy izay andininy atao tadiana izay. Ary ny tompony teny tamin'i Paoly tamin'ny fahitana no nialina ka nanao hoe aza matahotra. Fa mitenana ihany ka aza mangina fa izao mombanao, ary tsisy olona hiazona anao hanisy ratsy anao, fa manana olona maro amin'ity tanàna ity aho. Izay no andininy natao hotadiana mandritra ny ity herinandro fiarahana ity. Androany isika dia hijery ny amin'ny hoe Paoly natsoin'Andriamanitra ho apôstôlin'i Jesosy Kristy. Izy tenany mihitsy no mampafantatra ny maha-apôstôlin'i Jesosy azy. I Paoly tenany no nilaza azy rehefa nanoratra ny bokin'ny Korintianina izy. Nahoana moa Paoly no manoratra ho an'ny Korintianina? Ny antony dia izao, manan-javatra ho lazaina betsaka ny amin'izany fiangonana izany ity apôstôly ity. Dia ho jerentsika ny Korintianina voalohany toko voalohany, Korintianina voalohany toko voalohany ka vakintsika eo amin'ny andininy voalohany. Zao no fanambarana izay nanambaran'ny Paoly ny dinany. Paoly voantso ho apôstôlin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra. Voantso ho apôstôlin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra. Resy lahatra ny apôstôly Paoly. Tena resy lahatra izy ny maha izy azy amin'i Jesosy. Hany ka isaka manomboka ny epistiliny izy, dia izay hatrany ny fanambarana lazainy Paoly voantso, Paoly mpanompo Kristy. Ny dikany hoe apôstôly mantsy dia midika hoe iraka izy io. Iraka izay natsoina ho mpanompo, anatanteraka fanompona zany, anatanteraka asa fitoriana ary mba ho mpampianatra. Ao amin'ny Korintianina voalohany, toko voalohany andininy voalohany io zany dia voalaza hoe Paoly voantso ho apôstôlin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra. Miresaka amin'ny amin'ny fiantsoana azy, amin'ny maha-apôstôly azy i Paoly noho ny sitrapon'Andriamanitra. Averintsika ilay mandeha fa tena resy lahatra izy, fa avy amin'Andriamanitra ny fiantsoana azy. Zao ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Galatianina toko voalohany. Galatianina toko voalohany ka ny andininy voalohany. Hoy izy hoe Paoly apôstôly, tsy avy tamin'ny olona na avy tamin'ny alalan'ny olona, fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra ray izay nanangana azy tamin'ny maty. Resy lahatra Paoly, fa tena avy amin'Andriamanitra ny fiantsoana azy ho apôstôly. Zao ny fanambarana ihany eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo.
fa raha sitrak'Andriamanitra izay nanokana ahy hatrany ekiboniny sy niantso ahy tamin'ny fahasoavany. Resy lahatra i Paoly fa efa hatrany ekibony reniny izy, tahaka ny Jeremia. Rehefa natsona no ny asan'Andriamanitra Jeremia, dia resy lahatra efa hatrany ekibony reny. Dia tahaka zany koa ny apôstôly Paoly, resy lahatra izy fa hoy izy hoe Andriamanitra efa nanokana hatrao akibon-dreny. Anao inona moa izy? Dia zao voalaza amin'ny 1:40. Ny nampiseho ny zanany tato amiko mba hitoriako azy any amin'ny jentilisa. Niaraka tamin'izay dia tsy nakasaina tamin'ny nofamandraho. Ny antony zany dia niatonga ny apôstôly Paoly hitory ny filazantsara Kristy any amin'ny jentilisa. Mpiara-midinika namana, zava-dehibe ny faharesen-dahatra ny olona anankiray amin'ny fiantsoan'Andriamanitra azy. Zava-dehibe ny faharesen-dahatra fa Andriamanitra mihitsy no miantso ny olona anankiray. Ary izay no nanambarany Paoly ny teny hoe apôstôly Paoly voantso ho apôstôlin' Jesosy. Ny hoe apôstôly araka voalazantsika tio dia irahina izy ho apôstôly. Izao no voalaza amin'ny bokin'ny Romanina toko 1. Romanina toko 1 ka ny 1. Hoy izy hoe Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso ho apôstôly, voatokana ho amin'ny filazantsara an'Andriamanitra. Eto zany dia milaza Paoly fa izy dia apôstôly, nirahina ao amin'ny jentilisa ary mpanompony Kristy, ary voalaza fa ho mpitory sy mpampianatra izy. Amin'ny Timoty 1, Timoty 1 toko 2, Timoty 1 toko 2 ka ny 2. Dia zao no fanambarany ten'Andriamanitra. Timoty 1 toko 2 ka ny 7 azafady indrindra. 7. Mba hanao izany no nanindrenahy ho mpitory sy apôstôly, milaza ny marina aho fa tsy mandainga, ho mpampianatra ny jentilisa amin'ny finoana sy ny fahamarinana. Tsy voninahitra izany le hoe apôstôly. Indray mantsy raisiny hoe anaram-boninahitra ny hoe maha-apôstôly ny olona anankiray. Tsia, ny apôstôly dia midika ho mpanompo, mpitory ary mpampianatra ny finoana. Zany hoe raha izay zany mijerena, na iza mpitondra fivavahana, na iza resy lahatra fanatsony tompo ho amin'ny fanompoana, dia apôstôly, tokony ho apôstôly ny rehetrarehetra. Zao no fanambarana izay nambarany Paoly hoe izaho apôstôlin' Jesosy Kristy. Tsy ny ivony maha-apôstôly amin'ny Paoly fotsiny zany no nolazainy, fa Jesosy mihitsy no ivony fiainan'ny Paoly. Feno fanetretena, feno fanetretena Jesosy ny fisainany malontolo, ny fihetsem-pony. Zany hoe tena fiainana dia amin'ny apôstôly Jesosy. Ka raha natsona apôstôly izy, dia natsona mpanaradian Jesosy ho matoky amin'ny asa rehetra izay iantsonina azy. Ry mpiara-midinika namana, raha natsona ho apôstôly i Paoly, petraka amin'ny fanontaniana amiko sy aminao, natsona ihany koa venao ho apôstôly. Ahoana no ahafantaranao ny fiantsona anao? Zao no voalaza amin'ny Korintianina 1. Korintianina 1 toko 7 ka ny 2. Nisy olona indraindray nefa teo amin'ny apôstôly Paoly, nisy olona izay nandazy hoe tsy apôstôly izy kanefa dia nanamafy ny maha-apôstôly azy ny apôstôly Paoly. Amin'ny 1. Korintianina 1 toko 7, 2. Tsy olona afaka va aho? Tsy apôstôly va aho? Tsy efa nahitany Jesosy tompontsika va aho? Tsy asako ao amin'ny tompo va ianareo? Raha tsy apôstôly ho an'ny sasany azaho, dia apôstôly ho anareo tokoa. Fa ianareo no tombokasia amin'ny maha-apôstôly ahy ao amin'ny tompo. Mpiara-midinika namana, tena resy lahatra Paoly fa apôstôlin' Jesosy izy. Ary izaho sy anao manaiky ve ianao fa ho apôstôlin' tompo? Zany hoe natsona hitory ny filazantsara ary ampianatra ny finoana, manaiky ho irahina
naiza anyrahana anao. Tompony, hombanao indray hitantana anao izy ka samy resy lahatra isika fa natsoina ihany koa isika amin'izao fanompona an'Andriamanitra izao. Ndeha ary araka ivavaka isika varanantsika nydinika voalohany. Andriamanitra ray io, misaotra anao izahay fa nampatsivinao teo ny fiantsonan'ny apôstôly Paoly, kanefa dia izany antso izany koa no miantefa aminay ankehitriny mba andeha izahay ho iraka hitory ny teninao ary ampianatra ny finoana amin'ny mpiara-belona aminay. Aoka izay anaiky an'izany amin'ny farisen-dahatra ao aminao. Dia tantany izahay amin'ny tontolo andro ity, tonoana vavaka amin'ny anarana Jesosy. Amen.